Tetikasan'ny fitondram-panjakana ty Vantsinan-kohonana hanampiana ireo tokantrano marefo ara-pivelomana. Mialoha ty hanatanterahana izay any amin'ny distrikany Ambatondrazaka le ny haony ireo tompon'andraiki-panjakana agnano toerany nametraky paikady mba hiadiana amin'izay mety hisian'ny kolokolo fa mba tokony ho ndaty tena misitraka izay roa hazo io tetikasa io. Mora Vadsoa, televiziona malagasy any Ambatondrazaka. Isan'ny sitraka ilay tetikasa Vantsinan-kohonana, tetikasan'ny fitondram-panjakana hanampiana ireo fianakaviana sahirana eto Madagasikara ny distrikany Ambatondrazaka. Vantsinan-kohonana izay tafiditra ao anatin'ilay famatsimbola fahatelo izay vinavinaina tanterahana atao anatin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 mitentina 150 millions de dollars. Mialoha izany, nisy ny fikonan-doza izay notanterahana teto Ambatondrazaka nanasana ireo tompon'andraikitra nentina nandiniana ireo masitsivana sy ny jerena ny marimaritra iraisana mba tena hipaka any amin'ireo vahoaka tena sahirana izo tetikasa izao. Olona eto amin'ny fokontany manajanaka ihany koa ny tokantrano ary voasafidy ao anatin'ny olona tena marefo zany ka le fisafidianana ny olona marefo zany dia isy ny fanadiadiana eny fotony atao amin'ireo ankohonana rehetra izay tonga ny soratra anarana. Niarahanay amin'ny ministera zany ao anatin'izay ny resaka fanaovana tolobidy ireo olona anao fanadiadiana zany ka ny angavianay ho anareo tompon'andraikitra sy ny mpanatanteraka zany anareo amin'ny ministera mponina sy ny mpiarambonantoka ary indrindra ny kirakiran'izany programa mpanjakana zany dia mba handeha amin'ny tokony ho izy ary amin'ny mangarahara tanteraka lavitry ny kolikoly ary dia ho afapo ny rehetra indrindra fa ireo mpisitraka izany. Aorian'ny fanadiadiana izay ataon'ireo teknisianina ao anatin'ny enim-bolana ho fantatra ireo tokantrano hisitraka ny tetikasa manerana ireo komina 20 mandrafitra ny distrikany Ambatondrazaka izay andray vola na vatsy isaky ny 2 volana 4 alina hatramin'ny 9 alina ariary eo ao anatin'ny 3 taona. Miara-misalahy amin'ny fanatanterana ny tetikasa ny ministera mponina, ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary mpiara-mombonantoka kosa ny FID.